tapitra isika izay vaovao rehetra izay ary tsisy akory mitohady nanambara izay fa dia ametsika fitenena ihany koa ngamba ny tompona raikitra sosialy ao anatiny mouvance Valmarana dia matoa iny asa Andriamamizafy no iresaka amintsika manao sy manao koa moa izay hoe fahatonavana Andriamatoa marika Valmarana izay miarabany teny radio Antsiva ny fahatongavan'ny marika Valmarana zany dia ohatra nareo gazety mahafantana zany ny lazana teo fa dia efa hitotoerana izy fa miafy ny vahoaka pombazy fotsiny mandeha ty Faravohitra dia samy miandry ny tony isika rehetrarehetra io misy laza hoe tsao makatsy makariva dia rahatsika mahita eto zany izy androany zay ngamba ny asambara amin'izao fotoana zao dia ty Faravohitra zany ny olona no hoe miandry ny fahatongavan'ny Andriamatoa hotoy ny zavatra nambarana Andriamatoa marika Valmarana tamin'ny sabotsy tetsy amin'ny Magromo no antony zany ilazana amintsika hoe ny mpanao gazety manao ny asany araka mampanao gazety azy mitatitra ny zava-misy sy ny vaovao ina moa zany mety hoe andikana zao zavatra misy ety Faravohitra zao dia raha misy hoe tonga olo Andriamatoa marika Valmarana araka ny ambarany ny tompona andraikitra hoe fa tonga eto izy fa dia miandry ny tompona andraikitra samihafa moa dia fa nentina ihany koa fa samy efa nometsaham-panontaniana avokoa ny amin'izay fahatongavana Andriamatoa marika Valmarana atsika zany hoe tonga saky tonga izy fa zay ny vaovao aloha dia zay no ampitaina amintsika zay makasitraka anao Michel Albert zay moa zany ny fanampanazavana ny amin'iny dia zay ihany koa no antony ametrahantsika ny fanontaniana ny amin'ny tompona raiki-panjakana ny amin'izay tranga izay zany mba hitondra ny mety fanamarinana mahakasika izay ny mety nisy ve ny fifanarahana nisy ve ny fandaminana mahakasika an'izay ny fanetsika teto aloha ny nivon'ny moreky dia milaza fa tsy mahafantatra ny momba izay amin'ny vavahady zany misy ny fampinenany Andriamatoa marika Valmarana satria dia misafana koa ny vavahady amin'izao zao eto Faravohitra efa tazanety zany ireo fianakaviana Andriamatoa marika Valmarana ary dia somby aloha midirany olona ato anatin'izany fango eto Faravohitra zany dia ny resaka zany aloha feto hoan'andriana Bavy dia hoe efa ato Andriamatoa marika Valmarana efa nisy any nampifoany fo zany ny amin'ny hoe mety ho fahitana ny Andriamatoa marika Valmarana fa nefa aloha hatramin'izao dia mbola aza fa misy eto Andriamatoa marika Valmarana ary efa tongeto ny fiara mitonga azy amin'izao fotoana Toyota Andriamatoa marika Valmarana Valmarana arakana rehefa tena avokoa fianakaviany misy zanany rehetra eto Faravohitra dia otaka mo miasa marony ny pere elany Andriamatoa marika Valmarana zany amin'izao fotoana izao karaka afalin'nytsopitraka no fomba n'Andriamatoa marika Valmarana ny amin'ny reto pombazy reto fiara era mbola tsy naniny evy hatramin'izao aloha dia mbola misy akory zany dia tena fafasay amo ao ny fifanisiana ato anatin'nysika dia raika amitsika pitalatikakely ihany vaovao ny fanontaniana tokana mety apetraka aminao ngamba Michel Albert raha mbola mandre anay ianao tapaka izany hoe raha ohatra ka mbola mandre zany namana Michel Albert dia ny ametrahana fanontaniana hoe nahita maso ny filoha taloha marika Valmarana mihitsy ve izy ny eny Faravohitra moa zany
araka ny fahafantarantsika rehetra zay mampiasa telefôna eny dia somary sarotsarotra ny tambazotra amin'iny faritra iny zany. Ankoatr'izay moa zany ny enity koa le resaka ambiance amin'ny ankapobeny zay nikotaba dia mety tsy voaraintsika tsara zany le vaovao zany dia efa ao zany namana Michel Ralbert aloha dia ampidirintsika avy hatrany izy. Ya, makasitraka anao Michel Ralbert raha verina kely zany dia efa mahita maso ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana mihitsy nareo ao amin'ny efitrano ao amin'ny toeram-ponenany tsy faravoatra zany. Zay zany ny vaovao araka nefa nanomboantsika radio Antsiva azy tamin'ny maraina teo dia anao mafisy namana Michel Ralbert miainga avy tsy faravoatra zany fa de efa tonga teto Madagasikara ny zoma teo moa zany araka ny fanambarana teo ary ny fidirana mivantana nataony tetsy amin'ny Macro omaly ny sabotsy teo ianao dia efa teto Madagasikara izy no nanatanteraka izany antso telefônina izany. Eto faravoatra amin'ny zao fotoana izao dia anisan'ny fanambarana voalohany ataony Andriamatoa Marc Ravalomanana hoe rehefa tafavero izy rehefa mitesy fa tsy maintsy atao dia tsy maintsy atao ary ampy zay ny fanohanana zao fitondrana misy ankehitriny zao Andriamatoa Marc Ravalomanana ary tsy maintsy tanterahana zay tokony ho tanterahana eto amin'ny firenena fa ny Toamasika omeny zany dia hoe anaraka ny ambarany avokoa zany ny tombany Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tazana eto moa zany ireo avy amin'ny gouvernement misy ny mouvance Ravalomanana ankoatr'izay ny parlementaire asatosany koa dia tazana eto zay tombany Andriamatoa Marc Ravalomanana dia ireo olona fomba azy tsy fantatsika azy teny no reto zay aloha zany ho avy tena vetsivetsy fa dia averana eo